Izy ity dia tafiditra ao anatina tetikasa antsoina hoe cybersécurité dans l'océan Indien. Ny tena antoka isian'izy ity moa dia manoloana ny hoe cybersécurité sy ny fampiasana ny données personnelles ny olona mampiasa internet rehetrarehetra zany dia lasa misy andraikitra ho an'ny olona mitantana ireny hoe données personnelles reny. Sensibilisena ny olona rehetrarehetra fa miresaka cybersécurité dia zavatra misy risque amin'ny fampiasana ny internet. Le risque est réel. Dia tratran'ny attaque informatique zany ny olona donc tokony mampiasa logiciel aux normes zany mila manova mot de passe tsy indraindray tsy mampiseho fiainan'ny vie privée amin'ny Facebook ohatra ho an'ny entreprise indray dia ohatra ka misy maka reny données reny dia exploiten'olona dia simba le entreprise. Momba ny fanjakana indray dia ny fanjakana dia manana andraikitra metraka ny charte nationale satria ny risque voalohany indrindra zany dia risque réputationnel zany hoe à partir du moment où terni zany ny imagena société anankiray satria tsy nainiary tena dia tsy hananany olona confiance izy.